this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ao anatin'izany feonkira izany indray no iarabako antsika rehetrarehetra ato amin'ny groupe vavaka fiambenana sy ny fianarana baiboly sy tsika rehetra ihany koa izay mpanaraka ny fandarana andramoka izao iarahanao amin'ny akiradio sy ny mpanompon'Andriamanitra Radio Rakotosalama mivady dia fifaliana ho andray ny tondra fampianarana vaovao atsika androany fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra anao indray izay amin'ity androany ity. Mankasitraka anao izay ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay. Notahinao izay tsy saray avy Andriamanitra. Afaka mbola andre fampianarana. Afaka mbola fantatra anao bebe kokoa. Afaka mbola androso ara-panandro izay Jesosy amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Mangataka ny fanainao masina tompo malala. Manomboka eto amiko Andriamanitra. Any amin'ny olona rehetra izay miaino ihany koa an'izao fampianarana izao Jesosy mba tena hanazava ny sainay tsy saray avy ianao. Tena tonga anay hitombo finono. Tena hanompo anay bebe kokoa Andriamanitra. Angatahako mihitsy izao fampianarana izao mba tena omban'ny fanainao masina Jesosy mba tsy izy teny ho very eto Andriamanitra fa tena ny teny rehetra izay ambara eto dia tena amobe dehibe any am-pony ny tsiray avy. Dia misaotra indrindra Jesosy ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Haleluya. Amen. Ijerentsika androany rehefa namalala mahakasika ny Krismasy. Krismasy izay efa akaikaiky ihany moa ny fomba ny fotoana izay ankalazana an'izany fa hojerentsika izany Krismasy izany androany dia manasa antsika rehetrarehetra mba hiaino hatramin'ny farany ny fampianarana fa manjary tsy ampy raha toka tsy hainonao hatramin'ny farany izany fampianarana Krismasy izany dia samy miaro mihaino finaritra isika rehetrarehetra. Dia anombotsika hijerentsika androany hoe ny Krismasy ve manahoana raha par rapport amin'ny Baiboly. Tsika moa zany Baiboly foana no haingana. Izay no maha-kristianina ny kristianina satria ny Baiboly dia ny Andriamanitra ivavahantsika no nanoratra azy. Dia io no haingantsika, io foana no hijerevantsika sy toromarika hanompontsika an'Andriamanitra satria io no voasoratra. Dia io no arahantsika. Dia jerentsika izany hoe manahoana ary ny Krismasy raha ara-Baiboly no jerena. Voalohany indrindra aloha tombokontsika any amin'ny Matio. Tsy maintsy mijery ny tantara nahaterahan'i Jesosy tsika amin'izany satria nahaterahan'i Jesosy moa no lazaina fa Krismasy. Matio 2:2. Matio 2:2 no jerentsika. Tany amin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy izany jerentsika hoe inona zavatra nitranga tamin'ny fotoana io. Ary rehefa teraka Jesosy amin'ny aran'i Jesosy namanginy magy sasany an Jesosy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'i Herôda mpanjaka. Eo zany alohany dia izao. Ny magy sy ny mpiandry ondry dia novanginy anjely tamin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy. Reo zany no nivanginy anjely. I Maria sy Josefa no niatrika ny fiterahana an Jesosy tao an-tranon'omby. Fantatsika tsara ny tantara. Fa izao tsy nisy nahalala an'io daty io. Io zany tsy voalaza mihitsy ao anaty Baiboly hoe daty ohatr'izao io daty io. Tsy sinya mihitsy zany hoe firy volana inona dia daty oviana. Fa nahafantatra an'io daty io zany dia Maria sy Josefa dia ny magy sy ny mpiandry ondry no novanginy anjely. I Josefa sy Maria no nanatrika ny fiterahana an Jesosy. Tsy misy daty mazava teto. Tsisy mihitsy zany ao anaty Baiboly hoe tamin'ny taona ohatr'izao tamin'ny ora ohatr'izao tamin'ny andro ohatran'izao niteraka Jesosy. Izany hoe tsy nisy afa-tsy Maria sy Josefa sy ireo magy sy ireo mpiandry ondry izay novanginy anjely zany no nahafantatra an'io daty io. Reo zany aloha nahafantatra. Faharoa manarakaraka an'izay dia izao. Mazava ho azy avy hatrany dia mahitsy fa ny 25 Desambra aloha dia efa tsy ato anaty Baiboly. Tsisy ato izany. Tsika izao rehefa manao Pasika
dia ny pasika mazava be. Ny pasika tena misy andro voatendry mihitsy anaovana ny pasika satria mazava tsara ny anaty baiboly any amin'ny Exodosy hoe amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana Nisana, zany hoe amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana voalohany ara-baiboly no ankalazaina ny pasika. Dia mazava tsara, azo kotiana tsara mihitsy izany andro izany. Mazava tsara ny fikotinan'izany hoe faha-efatra ambin'ny folo ny volana Abiba ozy izy ny baiboly, na hoe volana Nisana, na hoe volana voalohany ara-baiboly. Dia vao isa tsara mihitsy ny pasika, misy daty mipetraka tsara. Fa ny krismasy zany tsy ohatr'izay. Ny naterahan'i Jesosy tsy ohatr'izay. Tsy nisy nafantatra an'io daty io. Ray aloha izay. Faharoa manarakaraka an'izay dia izao. Na oviana teo amin'ny tantaran'i Jesosy nandritry ny ainany tetỳ ambonin'ny tany dia tsy nisy nankalaza an'io andro naterahan'i Jesosy io. Satria mazava be raha ohatra ka nankalazaina io nohatra ny apôstôly zany ohatra na Marisy Josefa na Jesosy tenany mihitsy no nankalaza an'io andro io, dia mazava ho azy fa tsy maintsy nisoratra tato hoe tamin'ny fotoana ohatr'izao dia nankalaza ny fahaterahan'i Jesosy dia mety ho fantatra ihany ilay daty naterahany. Fa teo amin'ny andron'i Jesosy zany nandritry ny fotoana nahavelomany mandra-piakatra ny tany an-danitra dia tsy nisy mihitsy fankalazana n'izany hoe naterahany. Ho jerentsika manko rehefa avy eo hoe satria maninona ny tsy nankalazainy izay zavatra izay. Fa tsy nisy teo amin'ny tantaran'i Jesosy mihitsy zany fankalazana an'io andro naterahany io. Tsy nisy tao izay zavatra izay. Na Jesosy tenany na ny mpianatra samy tsy nankalaza an'izany fahaterahany izany. Faharoa manarakaraka an'izay dia izao, efa fahatelo. Ny daty ny 25 Desambra dia mazava be fa tsy teo mihitsy. Na dia ho raisitsika zany hoe à peu près zany ohatra. Ohatra hoe à peu près zany hoe mba eo kosa zany ny naterahan'i Jesosy hoe mba à peu près. Fa tena tsy mifanakaiky raha ohatra zany ka dinihantsika ny baiboly dia tsy mihitsy amin'ny Desambra ny fahaterahan'i Jesosy. Satria nahoana? Satria voalohany indrindra aloha dia izao, ny mpiandriondro zany voalaza ny ten'Andriamanitra. Aloha nge jerentsika vetivety jerentsika mihitsy izay hoe mpiandriondry nantsoina izay. Lioka toko faharoa andininy fahavalo dia milaza tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia miteny ny nilazan'ny anjely tamin'ny mpiandriondry fa teraka Jesosy. Io zany ilay andro tsy nisy nafantatra an'io ary tsy voamarika ato anaty baiboly. Fa kosa azontsika jerena nefa ny hoe manakaikikaiky ny Desambra tokoa ary ve zany 25 Desambra ary ve zany ohatra ka nanao calcul ara zany ny olona. Ary nisy mpiandriondry tamin'izany tany zany nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany. Ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra nanodidina azy ka raiky tahotra izy. Nisy mpiandriondry tamin'izany tany zany nitoetra tany an-tsaha. Voalohany indrindra aloha tany amin'ny toerana naterahan'i Jesosy tsika zao mahita aty ivelany aty Eropa. Raha volana Desambra zany tsy mahita ahatra amin'ny tsiro zany ianao. Tsy misy zany. Aiza nisy mpiandriondry hivoaka hitandrina ondry any an-tsaha mandritry ny alina anefa ny amin'ny andro feno lanezy. Izay aloha zany dia efa tsy mitombony. Fa mazava ho azy matoa ny mpiandriondry mivoaka any an-tsaha amin'ny alina dia satria misy ahatra any, ahitra ho any ny ondry. Izay ny voany any fa tsy hoe voaka any amin'ny atsika izy. Fa misy ahatra zany any aloha ho an'ireo ondry ireo. Dia niambina tany an-tsaha tsy ho andro ririnina sy andro mangatsiaka be mihitsy no andehanan'ny mpiandriondry hivoaka any an-tsaha ka hijanona any amin'ny alina. Tsy mitombony zany. Eo zany tsika dia efa mahita aloha fa ny volana Desambra nefa raha tsika mahalala fa ao anatiny ny hivaira ary tena fotoana mangatsiaka be tsisy ahatra. Mitsana daholo ny ravina hazo ny ahatra rehetra tsy misy maniry karakaina daholo, zany hoe tsisy zavatra ho an'ny ondry mihitsy zany amin'izany volana Desambra zany. Eo zany dia efa mahitsika fa tsy marina
na dia ho vinavinaina raha hoe ho akekikekezina hoe 25 décembre dia efa tsy marina ny nahaterahany Jesosy. Zay zany aloha dia efa pirofo anankiray. Mbola hijery tenin'Andriamanitra tsika fa maninona ary ny tsy nankalazaina, maninona tsy nankalazaina ny Krismasy. Maninona ary ny tsy nankalazaina reto ny Krismasy? Naninona zany no tsy napetrak'Andriamanitra ohatry ny Pasika hoe afaka nitenen'Andriamanitra tany amin'ny Isaia, afaka nitenen'Andriamanitra tany amin'ny Jeremia. Amin'ny fotoana tahaka an'izao nareo dia ho teraka ny Mesia, dia rehefa eo dia mankalaza n'iny fety iny nareo ohatry ny nataony tamin'ny Pasika. Fa tsy misy mihitsy ao zany toromarika na tany amin'ny testamenta taloha na taty amin'ny testamenta vaovao. Tsy mahita toromarika tsika hoe tamin'izao marina Jesosy niteraka, tsisy daty eksakta mihitsy ao. Fa satria ara maninona jerentsika ara ny Jauna 9:7-7:50. Jauna 9:7-7:50. Jerentsika arany. Zao aloha ny zavatra tsara ho fantatritsika zany. Jesosy Kristy Tompo dia Andriamanitra. Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia efa teo foana. Zay zany aloha ny tsara tena mazava ary anisany mahatonga aloha voalohany indrindra mbola jerentsika rehefa avy eo hoe taiza ary no namoronana an'io Krismasy io, ho jerentsika hoe taiza io zavatra io. Fa mialohan'izay aloha dia fantatritsika tsara fa Jesosy zany dia Andriamanitra. Jesosy dia efa teo foana. Nanomboka tamin'ny fanorenana n'izao rehetrarehetra izao dia efa teo Jesosy. Jesosy zany tsy hoe teraka teto atao Betlehema atao an-tranonao vao nisy. Tsy ohatratsika. Tsika no manana daty naterahana. Za zao ny anniversaire-ko 10 décembre. Satria za zay mihitsy vao nisy 10 décembre 80 za niteraka. Dia zay mihitsy ny existence-ko, zay ny naissance-ko. Zany hoe zay mihitsy za vao nisy, zay za vao ahary, zay vao nisy an'izany hoe mampionona zany teto an-tany. Fa Jesosy tsy ohatr'izay. Jesosy dia ilay alpha sy omega. Jesosy dia efa teo ankavanan'Andriamanitra foana ny toerana nisy azy. Tamin'ny fotoana rehetrarehetra efa talohan'ny famoronana an'izao tontolo izao Jesosy dia efa teo. Zany hoe Jesosy zany dia Andriamanitra ary zay no mahatonga antsika mivavaka amin'ny Jesosy Kristy. Satria izy dia Andriamanitra. Raha ohatra izy zany ka olona ohatrana manana naissance, manana date de naissance ohatrana, dia tsy tokony hivavahana izy raha ohatra ka olombelona ohatrana. Fa ny mahatonga antsika mivavaka aminy dia satria fantatritsika tsara fa Jesosy ilay alpha sy omega efa nisy hatrizay ka ho mandrakizay. Zany hoe tsy mitovy amintsika olombelona mihitsy izy. Fa tamin'izy teraka teo amin'ny Maria nampidinina fotsiny izay ilay hoe nandao ny voninahitra ao ianao Jesosy dia nidina tetỳ an-tany, nanaiky nanetry tena nidina ianao hisolo voina anay sy hitondra ny fahotanay. Fanaiken'i Jesosy hanetry tena no nidinana na nidinany tetỳ naka endrika olombelona izy mba ho afaka hitondra ny fahotantsika olombelona. Fa tsy hoe teo Jesosy vao nisy. Tsy anao le verset teo amin'izay jerentsika. Jauna 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ozy ny ten'Andriamanitra dia ahoy ny Jiosy taminy. Tsy mbola 50 taona koa ianao ka dia efa nahitany Abrahama va? Ozy izy Jesosy taminy. Lazaiko aminareo marina tokoa. Fa folo mbola tsy ary Abrahama dia efa izy raiso tsara ny verset satria manampy be antsika. Teto zany ny fariseo dia mbola nanivaiva indray. Mbola naniratsirany Jesosy indray. Eo amin'ny 420 zao ozy izy 750. Moa ianao va lehibe, eo ihany Jauna 9:7-7:50. Moa ianao va lehibe noho i Abrahama rainay izay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany. Manao iza moa ianao? Fariseo no mamaly no miteny eto. Jesosy namaly hoe raha mankalaza ny tenako dia tsinitsinina ny lazako. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitra reo, izy no mankalaza. Aleloia. 5:50. Tsy fantatrareo izy fa za no mahalala azy. Ary izy tsy fantatro izy dia mba mpandainga tahaka anareo koa nefa mahalala azy ahako ka mitandrina ny teniny. Jesosy zany no miteny
andiny ny fahenina amin'ny dimampolo. Ravoravo Abrahama renareo ahita ny androko ary nahita izy ka faly. Dia ozy izy ny jiosy izay tsy mahafantatra ny ninona sy mpaniratsira. Tsy mbola 50 taona akory ve ianao dia efa nahita ny Abrahama e. Dia ozy izy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola avy Abrahama dia efa izy aho. Andiny ny 7:15 dia nakavato itoraka azy ny olona fa Jesosy nitsoka zany Jesosy teto nielika niala teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Nitsoka izy satria saika hotorahany jiosy vato indray izy dia lasa izy niazakazaka niala teo satria mbola tsy tonga ny fotoanany. Teto zany Jesosy dia laza Andriamanitra azy izy eto. Teteny Jesosy hoe nareo mieritreritra hoe za mbola tsy 20 taona akory fa za nge efa nisy za nge tsy 20 taona za nge tsy ny fotoana nahaterahako no hijerenareo fa za dia Andriamanitra. Nilaza Jesosy teto fa Andriamanitra izy. Nilaza Jesosy teto fa zanak'Andriamanitra izy. Haleloia. Jesosy zany dia efa teo. Ny tena marina Jesosy efa teo hatrizay ka ho mandrakizay. Namorona ny Abrahama Jesosy. Namorona na Damaseva Andriamanitra efa teo Jesosy ary porofon'izany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika any amin'ny Genesis 1. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika izy ary ny resahan'Andriamanitra eto hoe. Ka Andriamanitra nge efa teo foana hatramin'izay Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanamasina. Raha ohatra zany tsika mankalaza Krismasy dia ohatran'ny tehintsika hoe olombelona Jesosy satria mitovy amintsika ihany. Tsy mametraka an' Jesosy Kristy ho Andriamanitra tsika raha mankalaza Krismasy satria ataontsika mitovy amin'ny tenantsika izy zany hoe mitovy amiko dia mitovy aminao. Manana daty naterahana. Fa tsy nataon'Andriamanitra ho zava-dehibe tato anaty Baiboly ny daty nahaterahan' Jesosy satria efa napetraka Andriamanitra ary Andriamanitra dia efa nilaza foana fa zanany io, malalana io, Andriamanitra io. Zay zany aloha ny tapany voalohany. Rehefa miresaka Krismasy tsika dia mazava be araka ny teniko anareo teo fa tsisy ato anaty Baiboly mihitsy. Ato anaty Baiboly zany ianareo tsy mahita an'izany mihitsy hoe dia nankalaza Krismasy ihany na nankalaza nahaterahan' Jesosy. Tsisy an'izany ato zany tsy ahitana an'izay zavatra izay. Ary izay mahatonga antsika, mahatonga anay tsy mankalaza satria tsy tato anaty Baiboly izy ary tsy fety ara-Baiboly mihitsy. Ny Pasika zao dia tena fety ara-Baiboly satria voasoratra ato mihitsy nanomboka tany amin'ny zanak'Israely. Dia efa nankalaza Pasika rehefa hivoaka tao amin'ny tany Egipta ary zareo dia napetraka tsara mihitsy hoe mamono Pasika ianareo vao miala eto amin'ity tany ity. Dia namono Pasika dia mandrak'ity androany ozy ny ten'Andriamanitra hoe ho lalàna mandrakizay aminareo zany. Mandrakizay zany hoe tsisy fiafarana dia hatramin'izao tsika mitandrina Pasika. Ny Pentecoste dia efa hatramin'ny taranak'Israely dia efa nankalaza Pentecoste ihany koa fitondrana voaloham-boka hatramin'ny Pentecoste. Ary rehefa taty amin'ny andron' Jesosy sy ny Pentecoste dia ny voaloham-bokatra nomena antsika dia ny fanamasina. Dia midina ny fanamasina tamin'ny andro Pentecoste taty amin'ny andron'ny apôstôly dia mankalaza tsika mandrak'ity ny androany ny Pentecoste satria fety ara-Baiboly ary tena voasoratra mazava tsara ao. Fa ny Noël ozy izy ny olona na ny Krismasy kosa dia tsy ahitana an'izay mihitsy ato anaty Baiboly. Raha teo araka ny teniko teo hoe ny daty dia mazava be fa tsy 25 Desambra ary tsy manodidididina ny Desambra mihitsy akory ary rehefa tena dinihana koa ary ny nahaterahan' Jesosy dia tao anatin'ny fotoana maitso ahitra, tao anatin'ny fotoana mampisy ahitra zany no teraka izy fa tsy tao anatin'ny volana Desambra. Zay zany aloha ny tapany voalohany. Tsy dia misy zavatra lava be ny momba an'iny satria raha teo mbola fanampanazavana. Jesosy Kristy Tompo dia ny fanamasina no nipetraka tao anatin'ny kibon'i Maria. Fanamasina no nipetraka tao. Jesosy zany tsy zanaky Josefa. Jesosy zany ny tena marina tsy zanaky Maria fa zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra. Ary izay mahatonga antsika tsy mivavaka amin'ny Maria. Tonga dia mitohy amin'ny resaka Krismasy mantsy izay zavatra izay. I Maria dia vehivavy anankiray nampiasain'Andriamanitra.
ohatra antsika izao zao ampiasain'Andriamanitra, ohatra andreo apôstôly nampiasain'Andriamanitra, reo mpaminany nampiasain'Andriamanitra. Dia ohatra izany koa Maria, olona anankiray nampiasain'Andriamanitra izy mba hitondra an' Jesosy tao anatin'ny kibony fotsiny. Fa i Jesosy dia tsy zanaky Maria, tsy zanaky Joseph, fa zanak'Andriamanitra izy. Ary zava-be fa ny fanahy masina no mipetraka tao anatin'ny kibony Maria, dia teraka Maria dia teraka zanak'Andriamanitra, fa tsy niteraka zanaky Maria. Noho izany zany Maria tsy renin'Andriamanitra zany. Misy indrindray manko ny olona miteny hoe Maria dia renin'Andriamanitra, izay mihitsy ny tenenin'ny katolika. Fa ny tena marina Maria tsy renin'Andriamanitra, dia Andriamanitra Jehova zany ny rain'Andriamanitra, dia Jehova sy Maria ve zany mpivady. Na dia izay zavatra izay fotsiny aza dia efa tsy mitombony. Amin'ny mahafana masina azy, fanahy, zanak'Andriamanitra, tsy zanaky ny nofo izy fa zanak'Andriamanitra, fa nateraka fotsiny izy ho nofo, naka endriky ny nofo mba hamonjena antsika. Dia izay no mahatonga antsika tsy mivavaka amin'ny Maria velively, satria Maria dia tsy Andriamanitra fa olona nampiasain'Andriamanitra fotsiny izy, mitovy amin'ireny hoe mpaminany, mitovy amin'ireny hoe apôstôly. Samy nanana ny anjara asany daholo, na ny apôstôly na ny mpaminany, samy nanana ny fanomezam-pahasoavan-daholo. Dia ohatr'izay koa Maria nanana fanomen'Andriamanitra anjara asa, mission anankiray izy hiteraka an' Jesosy mba hahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra ho tanteraka hoe tonga teto ilay teny tonga nofo. Dia izay zany Maria tompoko dia tsy niakatra any an-danitra, tsy marina ny filazana fa niakatra velany an-danitra Maria, tsy marina. I Maria dia maty satria olombelona tahaka antsika ihany. I Maria dia milevina eto an-tany ny fatiny, tsy niakatra any an-danitra izy ary tsy hivavahany satria izy tsy Andriamanitra. Tsy atsatsatsary izay zavatra satria mifandray amin'ilay resaka krismasy izay. Izay zany ny tapany voalohany tamin'iny, satria mazava be zany fa nijery na iodinay tsika zany na hanokatra baiboly hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia tsy mahita an'io daty io, ary tsy mahita mihitsika resaka momba ny aniversaran'i Jesosy zany ao anaty baiboly, tsy misy zany ao, tsisy ao. Dia izay zany aloha dia efa manambara fa tsy nataon'Andriamanitra ho ankalazaina io. Anisan'ny tena fety ankalazain'ny olona indrindra io krismasy io. Saika ny maneran-tany, saika ny olona maneran-tany indrindra ny aty Eoropa, ny any Afrika, ny any États-Unis moa zany dia tena mankalaza ary tena manome hasina be mihitsy ny krismasy. Ary tena hoe songonan'io daholo mihitsy ny fety rehetrarehetra. Ny fety rehetra mihitsy na ny ato anaty baiboly, na dia ny fetim-pirenena aza, ny fetim-pirenena Europeana rehetrarehetra dia songonan'ny krismasy, satria ny krismasy dia tena fety anankiray tena ngeza ary tena hoe tena eo daholo na mahantra na ny manana na ny rehetrarehetra dia eo manao fety sy ny faly. Rehefa 25 Desambra moa no ankalazaina io fety io. Misy ten'Andriamanitra ny amin'ny Osea 4:4-5 jerentsika vetivety idirantsika amin'ny tapany faharoa. Osea 4:6 dia ozy dia ten'Andriamanitra fa haitsika tsy enjery manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria ianao efa nandany fahalalana dia mba hovaliako kosa tsy ho mpisoroko intsony, ary efa nanadino lalàn'Andriamanitra ao ianao ka dia mba ho adinoiko kosa ny zanako. Ny fahalalana izao zany ten'Andriamanitra zany dia mazava. Matetika isika rehefa miteny na mitory-teny na mampianatra na mihay tory-teny dia tenentsika foana fa ny fahotana dia mahafaty ny manota, mahafaty ny mandika didin'Andriamanitra. Fa eto Andriamanitra dia miteny fa maharingana ny tsy fisian'ny fahalalana. Aika izany ny tsy fanananao fahalalana ihany koa dia maharingana anao. Raha misy zany zavatra ampianarina antsika, fahalalana omen'Andriamanitra antsika, anefa lavitsika, isika ny tsy manaiky anana fahalalana, na ny olona mihitsy ny tsy misy fahalalana dia mitondra fandringanana ihany koa zany zavatra zany. Fahotana kay izany zavatra zany.
tsika indray variana fantokany aminay fijangajangana fahalotona fanompotosampy sy ny sisa zavatra hita maso fahotana hita maso na any anatin'ny fo fa eto Andriamanitra dia tena milaza fa ny olona tsy manam-pahalalana ihany koa kay dia ringana tsy manam-pahalalana inona moa zany satria ianao ozy tena Andriamanitra efa nanda ny fahalalana za zany eto tena teteny aminareo rehetrarehetra izay miaino amin'ity vidéo ty audio ty zao reto za zao eto mampita fahalalana mampianatra anareo androany anjaranareo anefa no manaiky na manda fa eto nefa ny tena Andriamanitra dia zao efa nanda ny fahalalana dia mba ho laviko kosa tsy ho mpisoroko intsony efa nanadino ny lalàna Andriamanitra ao ianao ka dia mba ho adinoiko kosa ny zanakao eto zany dia misy fahalalana ampitainy amintsika androany fahalalana momba ny sitrapon'Andriamanitra momba an'Andriamanitra mampita fahalalana aminareo zany za androany anjaranareo no mahita raha teo za eto mampianatra fa nareo ihany koa afaka manampy fanazavana amin'ny alalana recherche azo atao tsara mihitsy ny manao recherche ahafantaranareo ny marina hoe ary za tena manentana anareo mihitsy hoe manaova mihitsy recherche hoe taiza moa ny andohan'ny krismasy tsika zany zao ny zavatra angatahako aminareo aza miteny fotsiny hoe io rangahy efa io nitezananay hatramin'izay dia zay tsy miala amin'io zany matoa ny olona manao an'io dia mety io na hoe io ve mba fety mba tena tsara indrindra dia hoafoy indray sy ny sisa sy ny sisa raha izay mitondrantsika ny fanompotsika an'Andriamanitra dia za tena miteny aminareo fa tena hodiso fanantenana ary hodiso hevitritsika rehetrarehetra fa maneke androany sokatra ny saitsika maneke androany anaiky idira ny fahalalana fa ny fahalalanareo ny marina dia izay no anafaka atsika tsy ho andevo ny fahalalana ny marina ngely avana manafaka tsy ho andevo tsy délivrance tsy voatery hoe iogaoga atao délivrance tsika fa mahafantatra ny marina dia mankatoa miverina amin'ny fahamarinana tsika mahalala tsara n'ilay Andriamanitra tompontsika sika dia amin'izay fotoan'izay ianao délivre ho azy afaka ho azy ianao satria izay no manafaka atsika tsy ho andevo zao zany ny andohan'ny krismasy aloha dia mazava be fa tsy tato anaty baiboly tsy tato anaty baiboly tsy misy fety mihitsy zany tato anaty baiboly mifandraiky amin'io 25 décembre io na hoe Noël io ity fety ity dia fety ny jentilisa efa hatramin'izay manomboka mihaino tsara zany tsika satria tantara amin'izay eto no resahana satria teo ny andohan'ny krismasy azafady fety ny jentilisa izy io zany hoe ina moa atao hoe jentilisa ny atao hoe jentilisa dia ny olona hafa firenena efa averintsika eto foana zay rehefa ao anaty fampianarana ny olona hafa firenena zany hoe akoatran'ny firenena Israely akoatran'ny zanak'Israely zany dia jentilisa ny anarany tsika zany zao jentilisa tsika zany zao tsy zanak'Israely ny hafa firenena rehetrarehetra dia jentilisa dia ireo jentilisa ireo ivelan'ny firenena Israely ireo zany nanana fety mazava ho azy fa reo tsy nanompo an'Andriamanitra ireo tsy Jehova no Andriamanitra ireo no Andriamanitra ireo jentilisa ireo amin'ny mahafa firenena azy dia tamin'izany fotoana zany efa taloha Jesosy Kristy dia efa nisy io fety fetiny jentilisa io ny Andriamanitra notompona tamin'io dia Andriamanitra mitra Dieu mitra zany hoe MYTHRA io zany no notompona tamin'io satria naterahan'io Dieu mitra io na ihany koa hoe Dieu du soleil Andriamanitra masoandro tamin'izany fotoana zany ny fetin'io zany no nankalazaina isaky ny 25 décembre satria nahoana ozy izy nareo taloha rehefa tonga ny hiver dia mangatsika be dia tsisy masoandro mihitsy zany tena tsisy masoandro tena tsy misy masoandro fa rehefa tonga eo any amin'ny pôle nord zany any amin'ny toerana rehetrarehetra any rehefa tonga ny 21 manomboka 21 décembre tamin'izany fotoana dia manomboka mipotra ny masoandro zany hoe eo zany ny olona vao mba mahita masoandro indray eo zany no mipotra voalohany ny masoandro
dia napetraka zao satria ino no Andriamanitra ry zareo ohatrany hoe na ny talohany iny zany zareo nisy taona ela be tsy nahita an'Andriamanitra, tsy nahita ny Andriamanitra ry zareo, Dieu soleil, Dieu mitra. Andriamanitra sampy zany, Andriamanitra ny gentilisa. Dia rehefa tonga le 21 décembre io dia manomboka mipotra le masoandro, dia faly ry zareo, misy fifaliana be satria ohatrany hoe miseho indray zany Andriamanitra, mipotra indray le Andriamanitra ry zareo, le efa takona teo aloha. Dia napetraka ry zareo amin'izay hoe raha manomboka 21 zany no mipotra ny masoandro, dia eo amin'ny 25 décembre zany sura fa tena efa tokony efa misy masoandro. Dia teo no napetraka ry zareo amin'izay mbola tsisy resaka sapin aloha tamin'izany satria ny sapin indray dia zavatra hafa mihitsy indray koa ny androany fa nafangaro daholo ilay izy rehefa avy eo napetraka tao anaty fotoana anankiray. Fa tamin'izany fotoana izany zany rehefa miomana ny olona hipotra io Andriamanitra masoandro io, ho teraka zany io Dieu mitra io, izay Andriamanitra masoandro. Dia iomanana be mihitsy tamin'izany ny fiposahana io Andriamanitra masoandro io. Zao zany aloha zany fantatrareo ny krismasy sy ny alahady, ny fivavahana amin'ny andro alahady dia mitovy ihany satria ny andro alahady ihany koa dia fiankohofan'ny olona amin'ny Andriamanitra masoandro. Eo ihany koa zany ny olona no miankohaka amin'ny Andriamanitra isan-kerinandro ny Andriamanitra masoandro. Hitanareo rehefa ny amin'ny teny anglisy zao izy ny alahady dia hoe Sunday. Sunday zany hoe andro ny masoandro. Mazava tsara teny anglisy manko izy tena mazava tsara satria amin'ny teny anglisy koa zao zareo rehefa manisa andro dia miatomboka amin'ny Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday zany ny farany zany hoe Saturday andro fahafito, mipetraka tsara mihitsy ny andro fahafito dia ny andro sabata. Ny Sunday dia andro voalohany, andro ny masoandro, ny sanina masoandro, ny day andro. Zany hoe mazava be zany fa ny andro alahady dia andro ny masoandro, andro ny Andriamanitra masoandro. Mazava be zany zavatra zany. Dia mipetraka tsara ny andro fahafito rehefa manisa andro sika amin'ny teny anglisy. Par contre izy amin'ny teny frantsay zao ohatra manomboka alatsinainy no apetraka ry zareo andro voalohany, fa ny tena marina andro alahady no andro voalohany dia ny andro asabotsy no andro fahafito. Dia mitovy amin'ny fanisana andro ny Amerikana, ny anglisy zany no tena ara-baiboly. Dia teo zany nanomboka amin'izay rehefa tonga amin'izay ny fotoana isa-taona zany mankalaza n'io fetin'ny anniversaire-an'ilay Dieu mitra io ilay andro ny masoandro io. Dia isaky ny 25 décembre io fotoana io zavatra io dia efa nisy hatramin'izay. Hatrany amin'ny andro talohan'i Jesosy ela be tany amin'ny roanjato sy arivo taona talohan'i Jesosy no mihoatra tany dia efa nisy an'izay fety izay. Afaka manao recherche nareo tsy manena mihitsy ary vao maika ara manampy be anahako fanazavana ilay izy. Dia efa nisy io fety io, efa nipetraka foana io efa nanao an'io foana ny gentilisa isa-taona. Mazava ho azy ozy fa tsy Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra reto olona reto fa Andriamanitra satria ny gentilisa rehetra dia samy nanana ny Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Fa io zany ny fety tena nalaza. Dia mankalaza an'io daholo ny gentilisa, mankalaza an'io Andriamanitra masoandro io dia haingiona amin'ny tanàna rehefa tonga io fotoana io. Dia haingiona be mihitsy asiana rehetrarehetra tena izay azo atao mihitsy ny moron'ny lalana sy ny tanàna rehetra sy ny rehetrarehetra tena manaingo, tena hoe tena fety be. Dia io fotoana io ihany koa fanaovan'ny zareo échange de cadeau. Eo zany zareo no mifanao ohatry ny hoe tena fety, tena manao échange de cadeau izy rehefa tonga io fotoana io dia misotro dia mihinana dia tena mifaly dia tena mandihy dia tena hoe tena hifaliana eo anatrehan'ny Andriamanitra mihitsy io fety io satria hoe anomezam-boninahitra an'ilay Dieu Saturne zany na ilay Dieu mitra io andro io. Dia nipetraka foana izay zavatra ho an'ny gentilisa foana io fety io hatramin'izay. Fa rehefa taty aorina amin'izay dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa nanomboka 30 taona mandray tsara nareo satria tsy maintsy resaka histoire no hitondrana an'io satria izay mihitsy ny andohan'ny krismasy. Rehefa nanomboka 30 taona taty aoriana Jesosy amin'izay efa ny apôstôly zany
no niasa teo efa nanomboka any maty daholo koa ny apôstôly rehetrarehetra efa zararanisy sisa teo ary Paul mbola taty aoriana ary Jauna mpianatra fa tsy Jauna mpanao batisa Jauna mpanao batisa efa maty efa ela be efa taloha be satria nitapahana ny lohany tamin'ny Herode mbola nanjaka fa i Jauna mpianatra no tratra antitra indrindra tamin'ny mpianatra de Jauna nanoratra ny apokalipsy reny zany no mpianatra farany taty aoriana an Jesosy fa efa 30 taona taty aoriana Jesosy amizay de nanangana ny fiangonana amizay nitsangana natao hoe eglizy kristianina voalohany de io eglizy io de nentina tsara tamin'ny anarana satria tamin'izany fotoana zany mbola sarotra be ny mitory Jesosy Kristy tompo maty teo ambony hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty zany tamin'izany ny mission any mpianatra de tena mafy satria napafantatra ny jiosy an'izany ary anisan'izany ry Paul apôstôly nanapahana ny lohany amonona ry Petera sy ny rehetrarehetra ry Stefana sy ny rehetrarehetra de maty martyra daholo satria nitory fa Jesosy Kristy tompo de nitsangana tamin'ny maty de lasa niakatra any an-danitra zay zany no mission amin'ny mpianatra de tsy nekeny jiosy de rehefa tonga taty aoriana de 30 taona après Jésus Christ de nanangana amizay ny eglizy eglizy voalohany zany kristianina voalohany amizay nitsangana io eglizy io de zavatra nampalahelo nefa ny tamin'izany fotoana mbola nandeha foana ny fanenjehana mbola nisy foana zany ny fanenjehana kristianina mbola nitoy tamin'ny andron'ry Paul de taty aorianan'ry Paul mbola zay rehetrarehetra nitsangana ho kristianina zany tamin'izany fotoana zany ka nitory an Jesosy nitsangana tamin'ny maty de novonoina daholo fa rehefa taty aoriana be amizay taty aoriana efa taty amin'ny taona de efa taty amin'ny 325 taty aoriana Jesosy amizay de nisy empereur romain solo amizay de io empereur romain io amizay namela malalaka ny fiangonana kristianina teo amizay zany no nitsahatra ny fanenjehana efa tsy maty martyra tsony amizay zany zay olona mitory an Jesosy nanomboka teo fa afaka namena fahalalahana amizay ny fiangonana afaka mitsangana amizay ny fiangonana satria teny zany Constantin hoe aleo atsahatra amizay ny fanenjehana fa aleo ivavaka ny olona aleo ny olona hitory an'izany Jesosy zany tsy maninona fa atsahatra teo ny fanenjehana de nitsahatra ny fanenjehana nanomboka teo amizay zany ny fiangonana katolika no nitsangana tena ofisialy tanteraka amizay rehefa nitsangana ny fiangonana katolika de zao ny zavatra nitranga izy io zany ny fiangonana voalohany amizay tao aorianany fanenjehana amizay de tena nitsangana amizay ry zareo fa zao ny zavatra nampalahelo nieritreritra zany ny olona tamin'izany fotoana hoe reto fiangonana katolika reto amizay dia hitaonany olona ino an Jesosy hitaonany olona ho amin'ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ary ny tena nantenaina hoe hitaonany olona hanohy ny asan'ny apôstôly izay nataondry Paul nataondry Petera fa ny zavatra nampalahelo de zao raha tokony ny fiangonana katolika no mitarika ny olona hiala amin'ny sampy hiala amin'ny fanao zao tontolo zao hiala amin'ny andriamanikafa rehetrarehetra de hanompo an'Andriamanitra de Jesosy Kristy tompo Andriamanitra ray sy ny fanamasina de zavatra nampalahelo de zao ny zavatra nitranga tamin'izany rehefa nitsangana ny fiangonana katolika io de natamba ny tao anatin'ny fiangonana daholo amizay ny Andriamanitra rehetrarehetra nampalahelo be zareo zany nitazona an Jesosy mitory izy fa Jesosy de nitsangana tamin'ny maty Jesosy de niakatra ho any an-danitra sy ny sisa fa zareo zany nieritreritra zay moa zany le zavatra mety hoe nitenena fa le izy efa misy zavatra ambadika be mihitsy ny tao ambadika an'io ny eglizy katolika zany de efa niforona tamina resaka tena satanisme be mihitsy no niforona ny eglizy katolika satria vao nanomboka niforona ry zareo de nitoriny Jesosy mody hoe Jesosy zany tena Andriamanitra ambony indrindra tompoindry zareo fa nefa ny andriamanikafa rehetra koa nampidiriny tao anatin'ny fiangonana nampidiriny tao anatin'ny fiangonana koa ny andriamanikafa rehetrarehetra teo zany nanomboka ny voana daholo amizay ny fivavahana kristianina nanomboka tsy voatazona tsony amizay ny didy folo zao tonga de ravo
ny zavatra nampalahelo ny Andriamanitra ny Egiptiana zany izany hoe raha mera zareo manana ny ohatrany hoe mera ohatrany hoe reny malala reny de tonga de navadiky ny katolika hoe i Maria no solonan'io reny malala ny Egiptiana io de nivavahana Maria. De misy ihany koa zao reny hoe Andriamanitra ny hafa firenena ihany koa Andriamanitra ny Gentilisy, misy an'ireny hoe mivavaka amin'ny maty sy ny sisa reny de nampidiriny tao ihany koa hoe le olona maty rehetrarehetra maty martiora talohan'ny tanatin'ny fanenjehana reny tonga de nasandatra olo-masina am'izay de hoe reny am'izay ny solon'io Andriamanitrareo nampidiriny tao anatin'ny fiangonana daholo na ny sary vongana nentiny tao daholo de nosolona fotsiny ny sary vongana notompoin'ny olona tany ivelany nosolona sarin'ny Maria, nosolona sarin'ny Joseph, nosolona ny sariny hoe io zany Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana zany de nahantona teo de hoe io no izy mody nentina foana zany hoe Jesosy no tena Andriamanitra lehibe tompona ato kanefany ny zavatra nataony zareo de ny mifanohitra tanteraka tamin'ny Baiboly satria vao nanomboka nitsangana izy nitsangana ny sary vongana de efa potika ny didy faharoa, potika ny sabata satria lava ny didin'Andriamanitra lasa nanaraka an'le andro fivavahana le Sunday zany hoe le andro ny masoandro no natsangandrareo ho fivavahana fa nirava tanteraka teo ny sabata be dehibe ny zavatra lasa potika rehefa nitsangana io fiangonana io de zay zany no nitsangana ny fiangonana katolika ohatr'izay ny tantara de nandeha teny nefa ny fotoana tsy nijanona teo fa rehefa tonga tany amin'ny 700 taona taty aorianan'ny Jesosy Kristy zany hoe efa nitsangana teo amin'izay ny fiangonana de nampidirina mbola nitoy nampidirina tao anatin'ny fiangonana amin'izay ny Krismasy ny 25 Desambra satria io fety io de nalaza ry zareo nefa voadidina olona Gentilisa mankalaza n'io fety io de nieritreritra zany zareo hoe hovaina fety kristianina ty zavatra ty atao hoe nataingitaingana fotsiny zany hoe atao hoe eo Jesosy niteraka de am'izay reo olona reo mba miditra ato daholo de mivavaka amin'ny Jesosy satria hovainan'io le fety zay zany no niandohan'ny Krismasy tany amin'ny 700 taona tarinan'i Jesosy Kristy de napetraky ny katolika Romana fa fety naterahan'i Jesosy amin'izay ny Krismasy. De mazava ho azy zany fa ny Krismasy de tsy tao anaty Baiboly no nalaina fa ny tena marina ary tany ivelany no nampidirina tao anatin'ny fiangonana, nataingina tao anatin'ny fiangonana. Tsika nefa dia mahafantatra tsara fa Andriamanitra de tena saro-piandro Andriamanitra dia andao nge tsika hijery tenin'Andriamanitra dia mazava be fa ny Krismasy dia avy any ivelany no nampidirina tato anatin'ny sehatry ny fiangonana zany hoe tsy efa tato hatramin'izay sy mbola nisy nankalaza n'io ny zanak'Andriamanitra hatramin'ny tanomboka tany amin'ny Adama sy Eva mandra-pahatonga taty amin'ny andron'ny apôstôly de tsy nisy amin'izany fetina 25 Desambra zany na fetina hoe Jesosy teraka zany tao anaty Baiboly fa fetiny Gentilisa no natsofoka tao anatin'ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra nefa de milaza any amin'ny Mateo 5:7. Vakitsika foana io teny io satria mihodina eo foana tsika. Aza ataonareo Jesosy fa tonga handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga handrava fa anatanteraka. Na de Jesosy Kristy tompo aza de tsy nandrava ny didin'Andriamanitra, tsy nandrava ny tenin'Andriamanitra, tsy nikitika, tsy nanena, tsy nampiena ary tsy nampitombo ny didin'Andriamanitra izy dia nanatanteraka ny didin'Andriamanitra. Fa lazaiko aminareo marina tokoa 9:20 mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na de litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. 9:20 ary amin'izany nazovo no mamaha ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany de atao kely indrindra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Mamaha
Ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ry havana miteny any amin'ny Salamo fa 7:24-4:30. Salamo 7:24-4:30 manamafy ilay tenin' Jesosy teo dia milaza manao hoe ny fanekeko tsy ho tsoahako ary ny nolazain'ny molotro tsy ho vako. Tsy ho vako zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no miteny hoe tsy misy miova mihitsy ary namafisin'i Jesosy ilay izy teo hoe tsy misy zavatra esorina ato, tsy misy zavatra ampiana ato fa Andriamanitra dia io. Ny zavatra mampalahelo nefa dia izao, ny fety tahaka ny toy ny hoe Noël tony dia avy any ivelany no nampidirina ato anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ry havana malala, izany ro any tena teny amintsika fa Andriamanitra hoe tsy azo vazovaziana. Andriamanitra tsy azo vazovaziana ary ny zavatra tena mampalahelo dia izao, ny zavatra nosoratan'Andriamanitra ato tsisy ny tanterahana fa ny zavatra tsy soratan'Andriamanitra ato no nampidirina any anatin'ny sehatry ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia mampalahelo be izany zavatra izany ary izany zavatra izany dia tena mampalahelo an'Andriamanitra. Ny tany amin'ny firenena Amerikana, tany USA moa talohan'ny taona 1836 dia tsy mbola nametraka mihitsy ary tsy mbola nanaiky ny fankalazana an'io Noël io izay lazaina fa naterahan'i Jesosy. Na dia efa nezahana nentina aza zany io zavatra io naparitaka dia ny tany Amerika mbola mba niezaka ihany ny janona tamin'izao tsy nanaiky ny idirana izany zavatra izany. Fa rehefa tonga nefa ny tamin'ny taona 1836 nanaiky ihany ry zareo ny farany. Nanaiky ny idiran'ilay fety Krismasy ry zareo. Dia niditra, dia nanao fety dia mitovy amin'ny olona rehetrarehetra, mitovy tamin'izay nitolisa rehetra fa nentina kosa ilay izy hoe atao am-piangonana ity no atao Jesosy no ankalazaina dia andeotsika ankalazan'i Jesosy io zany naterahan'i Jesosy dia nanaiky ny olona rehetrarehetra. Ry havana malala, mampalahelo indray satria rehefa zavatra ohatr'izany no entina ampidirina any anatin'ny olona dia mora miditra kely. Ny olona zany tena sarotra be ary izay mihitsy moa tsika dia nitorotoroana tamin'ny fahotana. Rehefa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ohatrany mora ampidirina zany ao anatin'ny olona. Fa rehefa toriana ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia sarotra be amin'ny olona mihitsy no mandray azy ary izany teny izany ange efa voalaza e. Efa voalaza ange zany do ange tsika hijery tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timoty 2 jerentsika izay tenin'Andriamanitra izay sady mijery verset ihany tsika eny antsefatsefany eny. Timoty 2 jerentsika vetivety 4:7 andininy 7. Timoty 2 4:7 andininy 7 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angidihidy sofina izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany. Andininy 7 ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ino izy ho amin'ny anganongano. Mazava be ny tenin'Andriamanitra. Ho avy ny andro tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Ry havana malala, amin'izao fotoana izao dia tena tanteraka mihitsy io teny io. Tena tanteraka arabaky teny. Tonga ny olona tia miaino anganongano. Rehefa mpampianatra mampiaina anganongano dia mahafinaritra ny olona. Mampaniditsidina dia mahafinaritra ny olona. Fa tsy tian'ny olona intsony amin'izao fotoana izao izany hiaino feo an'Andriamanitra, izany hiaino tenin'Andriamanitra tsy misy kilema izany. Satria nahoana? Satria efa izay foana no nitezana azy. Efa nampidirina ny ezahana natsofoka taty anatin'ny sehatry ny fivavahana na ny sehatry ny fanompoana an'Andriamanitra ny fanompo-tsampy ry havana. Izany efa dia teny amintsika fa Andriamanitra dia tsy mifangaro amin'ny sampy ry havana. Ary matoa Andriamanitra mifidy ny zanak'Israely ho taranaka voafidy. Indraindray ange ry havana Andriamanitra tena marina ange ry havana ny zavatra nataony, nifidy an'ireo izy dia ireo ny anazy. Ireo raha mbola misy fotoana mbola mivadika aminy. Anefa ireo no fidiny. Ry havana malala, fa amin'izao andro faran'izao ange ry havana tena misokatra amintsika ny tanan'Andriamanitra, misokatra amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa isika ny tsy mandray,
isika no tsy miaino ny teny tsy misy klemy. Sarotra ny avana zany mitory krismasy zany nareo reto zao miaino anay eto androany de izy nareo hoe tena gaga be za am'izany zavatra zany. Fa sarotra zany hoe manala olona ao anatin'ny krismasy mitory olona ny fahamarinana satria nahoana efa zay foana ny zavatra ezahana nampidirina ary mbola ezahana ampidirina ao anatin'ny fiangonana mandraky tiny androany ry havana malala. Mandra-piavin'i Jesosy de tsy hitsahatra mihitsy ry havana. Ny fampidirana ny fahazava-betaveta ao anatin'ny fiangonana anisan'izany amin'izao androntsika zao efa tafiditra ny anatin'ny fiangonana ry havana malala ny fitsofan-drano ny lasy ny vavy sy ny vavy amin'izao fotoana izao tafiditra ny anatin'ny fiangonana hoe azo atao tsara ny manao mariazy ny olona homosexuel ry havana malala. Nanomboka tamin'inona ka izany zavatra zany? Nanomboka tamin'ny fanekeny ny fampidirana zavatra avy any ivelany hiditra tato anatin'ny fivavahana ny fivavahana kristianina. Nampidirina ny krismasy, Noël, lazaina fa teraka tamin'io Jesosy. Andaotsika hivavaka de ekoaka fa teraka tamin'io Jesosy. Iza ry havana malala no niteny an'izany? Andriamanitra ve no niteny an'izany? Fa raha misy ao anaty baiboly de afaka tena manome anay mihitsy sika rehetra hoe ity ravavim-pionnina misy tena teny manambara kosa io fa teraka Jesosy nankalazaina ny 25 décembre. Fa ry havana tsy misy an'izany ao anaty baiboly. De aza gaga tsika raha tafiditra ny anatin'ny fiangonana ny fanamasinana ny lasy ny vavy sy ny vavy satria nahoana zavatra efa nahazatra hatramin'izay io ry havana. Efa io ny aina ny fiangonana tany aloha tany. Ny zavatra nampalahelo rehefa tafiditra tao anatin'ny USA na ny firenena Amerikanina ihany koa ny krismasy. De ry zareo mihitsy indray aza ny lasa niezaka vao maika nanaparitaka kokoa an'izany fety zany maneran-tany. Nampiasainy amin'izay nampidirina amin'izay tao anatin'ny fetin'ny krismasy ny atao hoe Père Noël. Mazava be rehefa tafiditra ny anankiray de tsotra fotsiny no mampiditra ny zavatra rehetrarehetra ry havana. Nanomboka nampidirina amin'izay ny atao hoe Père Noël ry havana. Taiza moa Père Noël voalohany indrindra aloha tsy misy ao anaty baiboly zany. Tsisy an'izany ao. Fa nampidirina taiza avy any ivelany natao tao anatin'le fetin'ny krismasy ihany koa ny Père Noël ry havana. Anganongano misy an'izany hoe Saint Nicolas zany. Saint Nicolas lehilahy anankiray izy io olona zanaka natokan-dray aman-dreniny de nanana lova be izy. Nanan-karena be izy satria namelany ray aman-dreniny lova izy. De rehefa namelana lova be izy de nanaovany asa soa ireo lova reo satria tsy hitany izay nanaovana azy de nanaovany asa soa de nanasitrana nampiny daholo na ny marary teo an-tanàna indrindra fa ny ankizy sy ny tanora tamin'izany fotoana izany. De rehefa tonga taty aoriana maty Saint Nicolas tamin'ny 6 décembre 343 maty io rangahy io zany atao hoe Nicolas. De rehefa maty io de nasandatry ny katolika indray io izy olo masina satria olona nanao sony teo amin'ny firenena de nasandatra de lasa Saint Nicolas izy taorianan'izay. De rehefa taorianan'izay amin'izay sary nanehoana anazy de manao akanjo na eveka izy. Naseo zany izy hoe manao sarina akanjo na eveka satria nasandatra indray koa izy olo masina sy ny vavahana sy ny sisa tamin'izany fotoana. De rehefa taty aoriana amin'izay de maninona moa raha atsofoka ao anatin'ny fetin'ny 25 décembre ihany koa ty Saint Nicolas ty mba hampifalifaly ny ankizy de haforonina ny atao hoe Père Noël mba hampifalifaly ny ankizy sy zara-kilalao ny ankizy de nanomboka teo niditra ny Coca-Cola nampiasain'ny Coca-Cola amin'izay tany Amerika nanaovana publicité any Coca izy tamin'izany de ny Coca-Cola indray no nametraka hoe atao menamena sy fotsifotsy ny akanjony satria io no mahafinaritra asiana volom-bava be. De nanomboka nalaza amin'izay ny atao hoe Père Noël. De mandraky tiny androany ry havana malala. Na tsika ara ve tsy mahita ry havana hoe rehefa tonga kay ny krismasy inona kay ny tena zavatra mibahana moa. Zay tena mahita ty a Frantsa. Fa rehefa tonga ny krismasy ry havana tena tsisy afa-tsy Père Noël ny malaza. Sapin de Père Noël. Zany ny zavatra malaza rehefa tonga ny krismasy ry havana malala. Zany ny zavatra malaza.
tsy misy resaka zay zao mahita aty Frantsa fa na ny fiangonana aty ary zara raha misy tsisy makany am-piangonana akory ny olona rehefa rehefa hoe krismasy zany fa miandry am Père Noël 25-24 alina de tenenina anganonganona eky izy hoe anatitra kilalao eo Père Noël de vao fo maraina dimy maraina de miazakazaka de mijery sapin jerena zay zavatra tany am Père Noël ry havana malala mifono lainga fety mifono lainga de nefa ampidirina fa zanak'Andriamanitra niteraka tamin'io andro io ry havana malala Andriamanitra ry havana tsy azo vazivazina ohatr' zany tsy azontsika vazivaziana Andriamanitra ampidirana zao karazana sampy rehetra zao de ohatr'izay ihany koa ny sapin ihany koa de efa fataon'ny olona fa raha taloha ihany koa rehefa manao fety ny olona taloha mankalaza ny Andriamanitra koa ny olona taloha mifangaro amin'ireo dieu mitral eo ihany de manaingo sapin maka sapin de haingoina mbola nampidirina tao anatin'ny kristianina ihany koa tao anatin'ny 25 décembre ihany koa zany zavatra zany hoe nafangaro tanteraka mihitsy zany ny karazana sampy rehetra tafiditra tao anatin'ny fiangonana ary tafiditra ao anatin'ny sehatra ara-panomponan'Andriamanitra ry havana de ny zavatra mampalahelo rehefa tonga ny krismasy de mitady sapin de engiona de eo de mikohaka eo daholo ny olona de mifaly eo mbola hijery moa tsika ao aoriana satria tsy vitatsika ao anatin'ity fampianarana krismasy androany ity fa hojerentsika daholo indray ao aoriana ny faminaniana mahakasika an'izany zavatra rehetra zany fa io zavatra io de efa voalaza trany amin'ny mpaminany Isaia mpaminany Jeremia hatrany amin'ny Deutéronomia hatrany amin'ny Exodus ry havana de efa milaza rehetra zay efa mitranga ankehitriny ireo de io endrika fanomposampy ataon'ny olona amin'izao fotoan'izao io afangaron'ny olona amin'ny resaka fivavahana ry havana zany rano te hampiratra ny saintsika rehetrarehetra Andriamanitra de Jehovah Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis any amin'ny Exodus toko 20 Exodus toko 20 de milaza mazava tsara mihitsy ry havana malala ny didina milaza mazava tsara mihitsy ny didin'Andriamanitra ry havana manao hoe aza manan'Andriamanika fa izao ihany aza manana Andriamanika fa izao ihany malala Andriamanitra de saro-piaro halleluja Exodus toko 20 na 9 aza manan'Andriamanika fa izao ihany 14 aza manao sary ny zavatra voasokotra hoanao na mety eny amin'ny endriky ny zavatra eny amin'ny tany eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay ihany amin'ny rano ambanin'ny tany aza mekohaka eo anatrehany aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitra de Andriamanitra saro-piaro Andriamanitra saro-piaro ka mamaly eriky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika sy ny amin'izay mankala azy nendray ry havana be dia be ny olona manontany hoe fa maninona no misy fiainan'olona tsy mety tafarina tratra niozona be dia be de mazava be ry havana malala satria ny olona nge tsy mahafantatra hoe manompo sampy izy nge miditra am-piangonana de mivavaka fa tsy mahafantatra ny olona fa ao ambadiky reny zavatra rehetrarehetra reny ry havana malala de sampy raha mivavaka ianao zany rehefa 25 décembre de tadidio tsara fa ohatrany miteny ianao hoe joyeux anniversaire Dieu mitra miarabanao Dieu de soleil Dieu Saturne Dieu mitra fa nahatratra n'ity andro androany ity fa tsisy idiran'i Jesosy ry havana zany 25 décembre zany tsika zany raha hivavaka amin'i Jesosy Kristy tompo de Andriamanitra Jesosy tsy teraka 25 décembre ary tsy manana daty naterahany satria Andriamanitra efa izy atrzay ka ho mandrakizay Ate teny aminareo rehetra androany mety mampangididy sofina tokoa ny fampianarana arak'ilay teny nivakitsika tany amin'ny Timoty 2 teo sarotra ry havana malala amin'izao fotoana izao ny mampita amin'ny olona n'izany zavatra izany ny zavatra tena mampalahelo de ity nitsangana ny fiangonana katolika de mba nitsangana ihany koa ny fiangonana protestanta ao aorianan'izay nanohitra niala tao satria nisy zavatra notoeriny tao ny zavatra notoeriny de reto avy ny resaka hoe mivavaka amin'ny Maria fa Maria de notoeriny fa Maria de tsy Andriamanitra
dia miala tao izy. Ny esorina ihany koa ny resaka kisarisary vongana sy ny fivavahana amin'ny faty sy ny resaka olo-masina sy ny sisa reny no nitoery ny fiangonana protestanta. Fa ny zavatra mampalahelo ry havana malala tsy ny tafaverina tsody le fahamarinana teo aloha. Ilay tena fahamarinana tsy misy klemo na dia niala aza ny fiangonana protestant ny proteste an'le fampianarana natsanga ny fiangonana katolika dia tsy ny tafaverina tamin'ilay fahamarinana tsy misy klema intsony ry zareo. Dia ny mampalahelo mandraky teny androany ry havana malala dia mbola izany foana no zavatra iainan'ny olona. Fa zao nefany amin'izao andro farany izao arak'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe amin'izany andro izany dia izao andro farany izao dia angididy sofina ny olona iaino ny teny tsy misy klema fa hanangana mpampianatra ho azy ny olona. Ary ny olona amin'izao fotoana izao dia mino ny anganongano ry havana. Nareo ve tsy mba mandinika fa ny olona amin'izao tena mino anganongano? Mino andreny izany ange anganongano izany krismasy izany ry havana e. Anganongano ange izany e. Teraka hoy Jesosy dia atao fotsiny 25 desambra dia andao daholo e. Dia mino ny olona. Izany no mahafinaritra ny olona ry havana. Fa sarotra amin'ny olona amin'izao fotoana izao ny miaino an'izany hoe sabata ho any fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia mibavaka sabata ianao. Tsy marina ny krismasy fa fanompo-tsato. Sarotra amin'ny olona ry havana ny miaino an'izany. Ary ny olona ny tena marina tsy te hiaino an'izany akory aza ny olona. Fa te-teny ny olona hoe nanomponay hatramin'izay e. Izay tsy hiova amin'izao intsony. Kanefa za tena te-teny amintsika rehetrarehetra androany fa tadidio tsara ry havana. Fa tena mahavery ary tena mahatonga ny olona ho ringana ny fandavana ny fahalalana. Ny olona tsy manana fahalalana, ny olona tsy manaiky handray fahalalana dia ringana mitovy amin'ny olona rehetrarehetra nanompo sampiandry. Na dia mivavaka azy, na dia makany am-piangonana azy, na dia mieritreritra aza hoe zahay reto dia tena mivavaka nandray an'i Jesosy sy ny sisa ry havana. Kanefa mandany fahalalana omen'Andriamanitra azy, mandady didin'Andriamanitra, manafangalan'Andriamanitra amin'ny andriamanikafa. Dia za tena te-teny amintsika rehetrarehetra fa betsaka ny olona ho diso fanantenana. Satria maharingana ry havana ny tsy fahalalana ny marina. Androany amaranako azy dia izao. Andeontsika hiezaka, andeontsika tena hanokatra ny saintsika androany dia tenintsika hoe Jesosy tena misaotra anao fa nameanay marina ianao. Havana te-teny aminareo fa izao fampianarana izao dia tsy betsaka ny mampianatra an'izao. Ary izao fampianarana izao mihitsy ilay fampianarana tsy zakan'ny olona kanefa tsy maintsy ampianarina ary tsy maintsy torina. Satria misy napetraka Andriamanitra aminay amin'izao andro farany izao amintsika mahalala ny fahamarinana dia ny mitory ny marina ry havana. Ary tsy afaka hanginitsika manoloana ny fahampitehany zanak'olombelona sy ny fihazakazahan'ny olona makany amin'ny fahaverezana. Taperintsika eto aloha ny tapany voalohany momba ny resaka krismasy fa hojerentsika ho ariana indray hoe efa misy faminaniana be dia be ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Ireo zany tsy zavatra vaovao amin'Andriamanitra ireo hoe Andriamanitra koa tsy nahafantatra andreo hoe hitranga ireo zavatra ireo tsia. Fa Andriamanitra dia maha-Andriamanitra azy. Ozy ny tena Andriamanitra ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy. Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe mahafantatra ny zavatra rehetra izy na no avy afaka firy roviana na no avy roviana dia efa voasoratra Baiboly io daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Fa ho avy ny fotoana ny olona rehetra dia hanompo sampy, hiakohaka amin'ny sampy, hiakohaka amin'ny zava-maitso, amin'ny hazo maitso sy ny sisa dia hojerentsika indray izay ao aorianan'izao fampianarana izao. Fa taperintsika eto aloha ny resaka krismasy ny ankapobeny izay dia ao aoriana indray tsika hijery ny faminaniana izay efa nitenen'Andriamanitra mahakasika an'izany resaka krismasy izany. Dia mino fa nampahery anareo izay raha misy fanontaniana dia afaka mametraka fanontaniana satria izay moa no mahafampianarana azy. Nofitinina dia nofitinina izy ity eto fa afaka mametraka fanontaniana ianareo raha misy zavatra manitikitsika anareo dia apetrao mihitsy ny fanontaniana ho fanampi-panazavana ho antsika rehetrarehetra. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany dia tohizantsika ny fampianarana ao aoriana. Ivavaka ary tsika maranantsika ny fampianarana androany. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'izao fampianarana izao. Misaotra Tompo fa manazava ny sainay ianao ary
ny angatahako Andriamanitra dia ny fanahinao masina foana no anazavanay ampafantatra anay ny marina rehetra mba tsy ho voafitaka izay Andriamanitra ka mba olona tena mpanomponao araka ny voalazany amin'ny apokalipsy fa izahay reto ilay olona tena hoe ilay zanaka sisa Andriamanitra mitandrina ny didinao mahafantatra anao Andriamanitra dia misaotra anao zay Jesosy ny amin'izany teny izany raha misy olona eto Andriamanitra mety mbola tsy resy lahatra dia mangataka ny fanahinao masina hanazavana izany aminy Jesosy malala misaotra anao zay fa tena tianay ianao voninahitra ny eo anao rery any aleloia amen. Holy words long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope